alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Faly miarabanao mpanaraka nyity fandaharana alasarina ity zay anarantsika misesy ny bokin'ny apokalipsy. Efa hitantsika tany aloha niaraka tamin'ny pasteur Nikaja ny fampidirana ny bokin'ny apokalipsy ny toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary efa nisy ihany koa ny session A zay nianarantsika momba ny fiaviany baiboly ny dikateny ao amin'ny baiboly fa eto indray dia miaraka amin'ny Faly Rapanoel zay loholona vao amin'ny fiangonana batista biblika Tsahabe isika mandrapatapitry nyity toko voalohany ity dia misy olona hafa indray izarantsika ny fiangonana Efesosy dia mifandibidiby tahaka an'izany izahay manao an'ity fandaharana ity ka ny anomboantsika zany anio dia ny apokalipsy toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Apokalipsy toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina dia ovakitsika aloha izany andalatsoratra masina izany. I Jaona no mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito zay eo anoloany ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ilay ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny ranitsy sady nanao antsika fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy eny ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Izay ny andalatsoratra masina zay hojerentsika amin'ny ity anio ity ka dia asesitsika hatrany amin'ny voalohany zany ny andininy fahaefatra hoe i Jaona no mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Inoko fa raha mpamaky baiboly ianao dia tsy vaovao aminao zany fomba fiteny zany satria izany dia endrika epistily tokoa satria hitantsika amin'ny fanombohan'ny akamaroan'ny epistily nosoratan'i Paoly dia manomboka tahaka izao avokoa. Dia toy izany ihany koa ny an'i Petera zany dia ohatr'izao ny fanombohany satria azo antoka fa tahak'izay mihitsy ny fanoratana epistily tamin'ny taonjato voalohany zany dia ahitantsika hoe iza ny mpanoratra. Eto zany dia lazainy fa i Jaona ny mpanoratra. Efa nijerentsika tany aloha zany ny momba n'io Jaona io dia tsy verenantsika intsony fa ilay mpianatra Jesosy Kristy ray amin'ireo apôstôly i Jaona no manoratra mamangy ny fiangonana fito any Azia. Dia mazava ho azy arak'izay ihany koa zany fa dia hitantsika eo ihany koa iza ny anoratana n'ity taratasy ty epistily ty dia ny fiangonana fito any Azia. Dia manarak'izay dia hitantsika eto ihany koa ny fiarabana zay antsoina mahazatra hoe fiarabana apôstôlika hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Io zany io tapany voalohany io zany dia ahitantsika fa endrika epistily mihitsy ity bokin'ny apokalipsy ity. Ka raha jerentsika zany hoe iza ny nanoratana an'ity taratasy ty epistily ty boky ty dia voalazany tsara eo zany ny fiangonana fito any Azia. Ao amin'ny andininy fahaenina raika ambin'ny folo ery ambany ery dia izay tanisainy hoe iza avy ireo fiangonana fito any Azia ireo. Zay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho an'ny fiangonana fito dia ho an'ny Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodiki. Reo zany lay fiangonana fito
any Azia Minora zay hita tokoa rehefa jery any amin'ny manomboka am'toko faharoa antsika fa fiangonana zay fantatry jauna tsara ireo fiangonana zay anoratan'ireo zany. Raha ho jerentsika ny toerana misy azy ireo any Azia Minora de tahak'izao misy azy ty zany ny faritra Turquie misy any Azia Minora am'izao fotoana zao ty ny ranomasina Mediteranea, Chypre, Crète dia tetony nosy Patmos izay nanoratany Jauna anio zay sesitany izy nanoratra anio mbola ho jerentsika tsara ny momba an'izay rehefa tonga ny fotoanany. Dia hitatsika ny filaharan'ilay voatanisa tamin'ny andininy faha 1ambinifolo teo zany fa dia tena miainga mihitsy izy zany atao amin'ny Efesosy de Smyrna de miakatra menavaratra Pergamosy de avy eo am'izay manomboka miatsinanana indray zany Tiatira, Sardisy, Philadelphie de mifarana any amin'ny Laodikia. Rehefa mijery an'iny faritra Azia Minora iny tsika dia mahita fa tsy ireo ihany akory ny tanàna zay nisy fiangonana tamin'iny toeran'iny fa misy ihany koa ny Hierapolisy de misy ihany koa ny fiangonan'ny Kôlôsia zay anisany tao anatin'io faritra io zany Kôlôsia zay nanoratany Paoly raha teo ihany koa fa dia eto aloha zany dia fiangonana fito no nanoratany Jauna ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy zany. De hitatsika tany amin'ny fampidirana ny andininy voalohany sy faharoa de efa nahitsika fa symbolika mihitsy ny fomba zay anoratany Jauna an'io bokin'ny Apokalipsy io ka le isa fito eto zany dia azo lazaina fa isa symbolika ihany koa zay afahantsika mahita hoe tena ny fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo zao tao anatin'ny tantara rehetra ihany koa dia voasolotenan'ireo fiangonana fito tao Azia ireo de ho hitatsika zany rehefa any amin'ny toko faharoa fa eto izany de isa symbolika ny le isa fito zay ilazana fa fahafenoana zay le isa fito fahafenoana fahatanterahana de zay moa no lazantsika teo hoe tena solotena ny fiangonana rehetra nanerana an'izao tontolo zao sy nandritra ny tantaran'ny fiangonana rehetra hatramin'ny andron'ny Jauna ka mandraka androany ireo fiangonana fito ireo satria mariky ny fahafenoana. Miditra lalilalina kokoa ry Charles Bruch manazava n'izay resaka isa zay ao anaty bokin'ny Apokalipsy sy ao anaty baiboly manontolo mihitsy moa zany fa ny androany de ilay isa fito aloha no jerentsika voalohany dia miainga amin'ny isa telo amin'ny ankapobeny ny isa telo ao anaty baiboly zany de mampiseho an'Andriamanitra ny ankapobeny ary ny isa efatra kosa dia mampiseho ny zavaboary ny telo moa Andriamanitra telo zay iray ny zavaboary dia ahitatsika ny vazantany efatra ny avaratra ny atsimo ny andrefana ny atsinanana ny afo ny tany ny rano ny rivotra hitatsika fa misy n'izay efatra zay foana amin'ny ankapobeny zavaboarin'Andriamanitra. Rehefa miaraka izy ireo ampifanampiana dia izay ny manome ny isa fito telo ampiana efatra manome fito de hitatsika ny fahafenoany ny asan'Andriamanitra hoe fahatanterahany ny asan'Andriamanitra ary hitatsika zay tamin'ny nahary an'izao tontolo zao Andriamanitra fa nandritra ny fito andro ny nahariny an'izao tontolo zao dia zay zany ny isa fito fifanampian'ilay Andriamanitra eo amin'ny zavaboary de tahak'izay ihany koa ny isa anankiray zay ho jerentsika de isa 12 ohatra dia telo ampitomboana efatra indray dia telo Andriamanitra efatra zavaboary ao anatin'izany ny olombelona dia rehefa fampitomboana zany reo ny mampiseho ny vahoakan'Andriamanitra de hitatsika ny vahoakan'Andriamanitra
tany amin'ny testamenta taloha zany zay nahitana foko 12 amin'ny zanak'Israely ary ny apôstôly 12 indray aty amin'ny testamenta vaovao. Zay zany ny isa zay hitatsika ao anaty baiboly zay mampiseho hoe symbolika ny akamarony ireo isa ao reo zany fa tsy tena azo raisina arabaky teny loatra. Mbola ho hitatsika ny isa hafa amin'ny manaraka fa hatreo aloha zany mijerentsika ary ity isa 7 ty de manandanja lehibe manokana atao bokin'ny apokalipsy satria na nidrafitra zay efa nijerentsika era dia mizara 7 ny fiangonana 7 ary de miverina iny 9 ny isa hoe 7 ao anaty baiboly tatsika ny tombo-kase 7, ny tropetra 7, ny lovia volamena 7 sy ny zavatra 7 isan-karazany rehetrarehetra ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy zany. Dia miditra amin'ny fiarabana amizay tsika le hoe ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana. Zay zany de fomba fiarabana tam'zany. Raha ny amin'ny fahasoavana manokana zay fiaraban'ny grika zany hoe karisy izy io dia tsy vitany hoe fiaraban'ny grika fotsiny fa raha ny raisin'ny apôstôly izy io nataon'ny fiarabana apôstôlika dia misy heviny tena mipetraka tsara kosa izy amin'ny maha kristianina akoatran'izay maha fiarabana azy zay satria ny fahasoavana zany dia ahitantsika le fakasitrahan'Andriamanitra ny olona, akasitrahan'Andriamanitra manokana na de tsy mendrika azy ny olombelona dia mahazo an'izay fakasitrahan'Andriamanitra zay de zay le atao hoe fahasoavana. Fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika ahazo anazy de zay le fahasoavana zay tian'ny apôstôly hipetraka mihitsy ho an'ny olona zay mamaky azy. Zay moa le andininy fahatelo hoe sambatra zay mamaky sy miaino an'ity tenin'ny faminaniana ity. Zay ny fahasoavana avy amin'ny teny grika hoe karisy ary ny fiadanana kosa de fiaraban'ny jiosy. Ny fiadanana de avy amin'ny teny hoe shalom fiaraban'ny jiosy zany fa tsy vitan'izay hoe fiarabana izay fotsiny lay fiadanana zany fa mampiseho ihany koa izy hoe fihavanana, fandriampahalemana fihavanana amin'Andriamanitra, ny faniriana rehefa ny kristianina ny apôstôly manao an'io de tsy fiteny hoe fiteny litorjika fotsiny io fa tena lay faniriana mihitsy hoe vokatry le fakasitrahan'Andriamanitra ny olombelona zay tsy mendrika azo an'izany satria mpanota eo anatrehany dia lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra le olombelona. Fa kanefa tsy zay ihany le fihavanana amin'Andriamanitra fa eo ihany koa ny fihavanany amin'ny tenany dia lasa manana fiadanana le olombelona, manana paix intérieure ny olona zay manana fihavanana amin'Andriamanitra na inona zavatra lalovany eo amin'ny fiainana. Ary ny fahatelo ihany koa de lay fihavanana amin'ny hafa dia izay le firariana eto zany hoe tsy vitana firaritso na fiarabana litorjika fotsiny ity fa tena vokatry lay fahasoavana zay azo no afahana ihany koa manana ny fihavanana amin'Andriamanitra de lasa afaka tian'Andriamanitra amin'ny tena rehetra, amin'ny aina rehetra, amin'ny fanahy rehetra sy ny hery rehetra ny olona de afaka tiany olombelona samy olombelona ihany koa izy ary afaka manana fiadanana anaty izy ao anatin'izay vokatry lay fahasoavana zay voalaza tetsy aloha. Dia atoiziny le izy hoe ho aminareo aneny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina salamatoa maty ary lehibean'ny mpanjaka amin'ny tany. Eto zany dia omeny hoe avaiza io fahasoavana sy fiadanana io de miverina intelo hoe avy amin'ny lay loharanony mpihoiran'ny fahasoavana sy ny fiadanana zany dia voalohany lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ny faharoa de le fanahy 7 zay eo anoloan'ny seza fiandrianana ary fahatelo de avy amin'ny Jesosy Kristy. De zany no ahitantsika hoe
avy amin'Andriamanitra telo zay iray zany a io fahasoavana sy fiadanana io satria efa hitantsika teo le fahasoavana hoe fanomezana fakasitran'Andriamanitra mainampona ho an'ny olona zay tsy mendrika dia le fiadanana koa vokatr' zay fahasoavana zay dia avy amin'Andriamanitra ray avy amin'ny fanahy masina ary avy amin'ny Jesosy Kristy. Jerentsika tsirairay ireo ilazany an'io Andriamanitra telo zay iray io na de tsy misy an'izany hoe trinité sy telo zay iray zay ary ao anaty baiboly de hitantsika foana miverina ny fiarahana izy anankitelo reto. Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy zany de hitantsika io aloha zany etsy ambany kely etsy miverina indroa io farafakely ny bokin'ny Apokalipsia ny eo amin'ny toko voalohany andininy fahavalo de averiny io hoe izao no alfa sy omega ho ny tompo Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy to. Zay zany ny ilazany amerenany anazy indray mandeha de mbola hitantsika ihany koa eo amin'ny toko fahaefatra andininy fahavalo ihany hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy to ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Dia hitantsika fa am'ireo andinireo de ilazany an'Andriamanitra ray hatrany eo ankehitriny sy taloha ary ho avy io. Inona ny antony ilazany Jaona an'io rehefa miresaka an'Andriamanitra izy de satria io ny ilazan'Andriamanitra ray ny tenany. Rehefa nampafantatra ny tenany tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia izay no nilazany azy Exodosy toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo izay mihitsy le anaran'Andriamanitra hoe Yahouna Yahvé na Jehova zay anonoina antsika azy ankehitriny fa tompo moa na Adonai ny ilazan'ny jiosy azy hatramin'izay satria io le tsy sahan'zareo tononona mihitsy io anaran'io. Fa ny heviny zany araka ny Exodosy toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo de zao hoe ary hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy izao izay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay ary koa izy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely izao izay izy no efa naniraka ho aty aminareo. Izao izay izy io moa lay efa nazavainy ny pasteur Renikaza tamintsika hoe tsy misy an'le verbe être ny baiboly malagasy dia lasa hoe izay izy nefa izao no lazainy fa je suis na j'étais zay no tena hevitra andikanan'io teny io zay anambarana an'le Andriamanitra tsy miova. De zay mahatonga amin'ny baiboly protestanta miantso anazy hoe éternel satria Andriamanitra tsy miova hatr'izay ka ho mandrak'izay. Zay zany lay anaran'Andriamanitra Andriamanitra tsy miova lay ankehitriny izy efa teo taloha izy ankehitriny izy eo taloha izy efa teo ary amin'ny ho avy ary izy dia mbola ho avy hitantsika ny fanatrehany sy ny fombany antsika foana amin'ny ho avy rehetrarehetra tsy mandra-pahafaty fotsiny na mandra-pahatonga fahatamperan'izao tontolo zao fa mandrak'izay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay. Zay zany lay Andriamanitra ray zay resahany Jaona eto ny avian'ny fiadanana sy ny fahasoavana. Manaraka dia ny fanahy fito zay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Somary manahirana ny mpaninga soratra masina ihany ny fanahy fito zay eo anoloan'ny seza fiandrianana ity satria tsy miteny hoe fanahy masina ny baiboly ao amin'ny Apokalipsy zany tsy miteny hoe fanahy masina fa fanahy ny ilazany azy dia misy milaza hoe anjely ve io sa inona fa hitantsika zany io teny hoe fanahy fito io miverina eo amin'ny toko fahaefatra andininy fahadimy ary nisy tselatra sy feo ary kotrokorana mivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ary nisy jiro fito ny rehatra teo anoloan'ny seza fiandrianana ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Antsika miverina ihany lay fanahy fiton'Andriamanitra eto zany dia mbola hitantsika ihany koa eo amin'ny toko fahadimy andininy fahaenina hoe ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra ary teo voalohany de nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono nanana tandroka fito somaso fito izy dia ny fanahy fiton'Andriamanitra nirahina akany amin'ny tany rehetra. Nanana tandroka fito somaso fito izy dia ny fanahy fiton'Andriamanitra nirahana
akany amin'ny tany rehetra zay zany ny iverenany eto am'ity bokin'ny apokalipsy ity tiany ambara zany rehefa jerentsika de ny fanahy masina ny tia nylazaina eo izy tsika satria ao anatin'le trinité le izy ao anatin'ny fahafenony ihany ko satria eo verina ihany lisa fito efa hitatsika tery aloha zay isa mariky ny fahafenony dia miverina izay fanahy masina izay rehefa jerentsika hoe taizany nakany jauna ny teny io ny hitatsika ihany izy io any am'Zakaria toko faefatra andininy faharoa Zakaria toko faefatra ray manontolo moa raha vakitsika saingy tsy ho vakitsika izy satria lavabe fa dia ny andininy faharoa lay sary lay fahitana hitany Zakaria eo amin'ny Zakaria toko faefatra de milaza an'izao hoe aroa izy tamiko inona ny hitanao aroa hitako fa ino misy fitoeran-jiro zay volamena izy manontolo ary ny fitoeran-jiro eo aminy de eo amboniny ary jiro fito ny eo atampony misy fantsona fito avy amin'ny jiro tsirairay zay eo atampony io zany jiro fito fantsona fito avy amin'ny jiro tsirairay zay eo atampony rehefa nantany moa Zakaria ny hevitra io sary io amin'ny Zakaria toko faefatra de ny andininy fahafolo na amaly ilay anjely hoe ireo fito reo de ny mason'ny tompo zay mijery manerana ny tany rehetra zay ireo fito reo de ny mason'ny tompo zay mijery manerana ny tany rehetra de hitatsika fa izay ihany ko no voalazany eo am'ilay apokalipsy toko fadimy andininy fahenina efa hitatsika tery aloha zany lay fahitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra manerana ny tany fahitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra manerana ny tany ka lay asa fananganana ny tempolo moa teto zany zay nampanirahana ny tenenina fanahy tamin'ny Zakaria momba an'ireo lay fatsona fito maso fito sy ny rehetrarehetra ireo dia hitatsika ery amin'ny andininy fahavalo ity hoe izao no tenin'ny tompo tamin'ny Zerobabely tsy amikerina ampatanjana fa amin'ny fanaiky hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra de hitatsika fa miresaka fanahy zany le fanahin'Andriamanitra de zay mampiseho hoe lay fanahy masin'Andriamanitra zany no tiany tenin'Andriamanitra ampitaina eto anatin'ity zay mampiseho ny fahalalàn'Andriamanitra tanteraka hoe Andriamanitra de mahalala ny zavatra rehetra mitranga eto ambonin'ity tany ity afantatsika tsara fampaherezana ny mpino zay tao anaty fahoriana tao anaty fanenjehana ny bokin'ny apokalipsy de vao milaza ny fanahy fito izy de tiany ambara ao zany hoe Andriamanitra mampiseho hoe Andriamanitra le mahalala tanteraka ny zavatra rehetra ary hitatsika ihany koa zay amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahafolo zany manao hoe isika ny nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy ny mamantatra ny zavatra rehetra na de ny zava-dalina zay ao amin'Andriamanitra tanao le fanahy mamantatra ny zavatra rehetra mampiseho lay fahalalàn'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany io fanahy fito io de hitatsika miverimberina foana lay teny fampaherezana avy amin'ny fanahy zay isaky ny taratasy ho an'ny fiangonana tsirairay avy amin'ireo fiangonana fito reo zany any toko faharoa sy toko fahatelo de miverina foana hoe zay manatsofina de aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy satria io fanahy io no mahalala ny zavatra misy eo amin'le fiangonana sy ny taonan'le fiangonana hibebaka hiroso androso hatrany amin'ny fahamasinana fitoviana endrika amin'i Jesosy Kristy dia le fanahy no miteny sy mitarika ihany koa ny fiangonana tsirairay avy zany raha araka zany de tsy anjely velively araky ny hitatsika amin'ny raha mamaky ny heviteny sasatsasanytsika de misy ny teny zany hoe anjely io fa tsy anjely velively io satria misy an'ireto antony anankitelo reto ny antony voalohany dia ny anjely de tsy loharanom-pahasoavana sy loharanony fiadanana zany velively kanefany lay fahasoavana sy fiadanana amin'ny fiaravana apôstôlika tereto izy avy amin'ny fanahy fito zay eo anoloan'ny seza fiandrianana
tsy loharanom-pahasoavana sy fiadanana ny anjely. Ny faharoa de hitantsika ihany koa hoe ny anjely de tsy milahatra amin'ny ray sy ny zanaka zany, satria le ray efa hitantsika teo aloha lay ankehitriny sy taloha ary ho avy, de le Jesosy Kristy le zanaka etsy ambany ihany koa ijerentsika rehefa avy eo de milahatra amin'io lay fanahy fito, dia tsy afaka milahatra amin'ny ray sy ny zanaka zany ny anjely fa ny fanahy masina foana no ambarany am'izany amin'ny baiboly ray manontolo. Ary fahatelo dia tsy antsoina hoe fanahy ny anjely atao amin'ity bokin'ny apokalipsy ity. Eny mety milaza an'izany ihany izy any amin'ny boky hafa ohatran'ny hoe hebreo sy ny sisa, fa amin'ny bokin'ny apokalipsy de tsy miresaka ny anjely ho fanahy mihitsy ny bokin'ny apokalipsy ka mila haitsika mijery sy mamaky an'izay rehefa mamaky baiboly mba tsy ho tratran'ny fampianarana hafa zay tsy izy tsika ao anatin'izay. Hitantsika teo ny ray hitantsika zao ny fanahy masina dia mitohitsika amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibean'ny mpanjaka amin'ny tany. Lay Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe amin'ny mpanjaka amin'ny tany dia eto indray izy dia maneho ny fihiziny Jesosy Kristy, la personne de Jésus Christ, ny identité an' Jesosy Kristy na ny maizy azy ny Jesosy Kristy, zay no ambarany am'ireo teny anankitelo ireo hoe vavolombelona marina, lamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Miveriny io vavolombelona marina io amin'ny toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo hoe ary soraty ao amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazain'ny amenina de ilay vavolombelona mahatoky sy marina zay ny andohany zao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Zao no lazain'le amenina de ilay vavolombelona mahatoky sy marina de efa nambarany taty amin'ny toko voalohany andininy fahadimy izany vavolombelona marina izany zany. Inona no tiany ambarany io momban' Jesosy Kristy Jaona ihany no miresaka an'io amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andininy fito amby telopolo. Vakiko amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara le izy de zao no ambarany hoe ary io Pilato taminy koa mpanjaka zany ianao? Jesosy kosa namaly hoe voalazanao fa mpanjaka, izao no naterahako ary zao no niaviko eto am'izao tontolo zao de nio vavolombelona anambarany marina izay rehetra mpiandany marina dia mihainy feo. Hitantsika eto ny filazan'i Jesosy Kristy ny mampanjaka azy, fa ato amin'ny apokalipsy moa izy de lehibe ny mpanjaka amin'ny tany mihitsy no ilazany azy. Fa ny tena tiantsika hatsongavana zany hoe manino izy no vavolombelona marina, dia ilay vavolombelona hanambarany marina, satria ny zavatra nambaran'i Jesosy Kristy tety ambony tany dia fahamarinana avokoa, ary izy mihitsy nylazany tenany hoe lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa nanoratra ny salamo fahasivy amby valopolo i Davida dia efa nilazan'io vavolombelona marina sy lamatoan'ny maty io ihany koa izy amin'ny salamo sivy amby valopolo zany milaza n'ilay Mesia izay ho avy. Zay zany ny aloha voalohany vavolombelona marina. Ary nanehoany an'izay mahavavolombelona marina azy zay dia ny fahafatesany teo amin'ny hazofijaliana. Teo amin'ny hazofijaliana ny nanamariany mahavavolombelona marina azy na marina ny zavatra rehetra nolazainy dia nanolotra ny tenany ho faty teo amin'ny hazofijaliana ary zay no mahatonga azy hoe lamatoa maty, satria izy de azo lazaina fa misolo tena ny mpino zay tokony ho faty noho ny fahotany teo amin'ny hazofijaliana, zay nahatonga ny olombelona rehetra maty satria fahafatesana ny tambony ota, dia izy no nisolo tenan'ireo zay mahalamatoa voalohany indrindra maty, tsy hoe izy akory ny maty voalohany fa no izy nisolo an'ireo zany no mahatonga an'izay. Kanefa dia tsy nijanona maty izy tsy razam-bazaha akory Jesosy Kristy, fa nitsangana tamin'ny maty izy rehefa avy eo. Ary izay fitsanganany tamin'ny maty zay no nandraisan'ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany.
ka raha izy no manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-trany de zay no mahatonga azy hoe lehibe an'ny mpanjaka am'ty tany satria na mpanjaka rehetra eto ambony tany ara zany de mbola izy mbola manana fahefana ambony lavitra noho ireo mpanjaka amin'ny tany ireo de hitatsika eto zany le fiziny Jesosy Kristy hoe ina maizy azy an'io Jesosy Kristy io les trois offices de Jésus Christ ozy amin'ny teny frantsay a de zao hoe vavolombelona marina anambarany marina dia izy lay tena mpaminany manambarany marina vavolombelona manambarany marina ary tsy le mpaminany teny fotsiny izy fa vavolombelona ihany koa tena miainany zany zavatra nytenenin'izay fa faharoa dia mpisorona izy kanefany a izy sady mpisorona be ozy izy ny bokin'ny Hebreo a noho izy ihany koa ny fanatitra na nolotra ny tenany ho faty eo amin'ny hazo fijaliana zay mahatonga azy hoe lamatoa amin'ny maty de iny zany le asa mpisorona azy ary ny fahatelo de le mpanjaka le izy tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany lehibe ny mpanjaka amin'ny tany dia le mpanjaka ireo a ilay ministera telo tany amin'ny ny rafitra ara-pivavahana tany amin'ny testamenta taloha zany a ireo ihany ny olom-boositra tany amin'ny testamenta taloha ary nefa tany ara de tsy azo nampiarahana ireo asa telo ireo fa i Jesosy Kristy a no nanambatra nandray an'ireo asa anankitelo ireo zany a de ny mpaminany a ny mpisorona ary ny mpanjaka ny Efesianina toko voalohany andiny faharoapolo sy faharaiky amby roapolo dia azo lazaina hoe mamintona sy manazava n'izay zavatra rehetra nambarantsika teo zay Efesianina toko voalohany andiny faharoapolo sy faharaiky amby roapolo hoe izany heriny zany ny nananganany an'i Kristy tamaty zay le fitsanganana amin'ny maty zany hoe maty aloha Kristy lamanto tamaty dia mitsangana tamaty izy a de nampitoerana azy eo ankavanany any an-danitra ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra ny fahefana ny hery ny fanjakana ary ny anarana rehetra tsy azo tononona tsy am'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy ihany koa amin'ny fotoana rehetra zany dia Jesosy Kristy ny ambony lavitra noho zay fanapahana fahefana hery fanjakana na zay anarana rehetra azo tononona eto ambony tany inona ny anton'izay a satria izy lay mpaminany vavolombelona marina dia lamatoa amin'ny maty misy olo atsika kanefa ihany koa dia izy ny santatry ireo zay nodimany sy ny mpisantatry n'izay tsangana tamin'ny maty io ny herin'Andriamanitra ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty a sy nampitoerany azy eo a tanana kavanan'Andriamanitra ambony ny fanjakana rehetra zay mahatonga azy lehibe ny mpanjaka amin'ny tany de mitohitsika amin'ny tapany faharoany amin'ny toko andiny fahadimy a de zao ny ambarany hoe ho any zay tia atsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany eto indray a raha teo izy laza ny fiziny Jesosy Kristy de eto indray izy maneho ny asan'i Jesosy Kristy inona ny asan'i Jesosy Kristy alohan'ny asany aloha dia ambarany tsara lay fitiavan'i Jesosy Kristy lay tsy miova mahatonga antsika amin'ny teny hoe tsy miova dia ny teny a zay nanoratany Jaona an'io tamin'ny teny grika efa nijerentsika zay tamin'le session a dia au présent dikan'le hoe participe présent zany dia mampiseho hoe tsy miova fa dia ohatr'izay foana izy tia atsika foana io Jesosy Kristy io hatramin'izay an'izao fotoan'izao ary mandrak'izay tsy miova mihitsy ho fitiavana io zay a lay Jesosy Kristy vokatr'izay fitiavana zay de inavy ny zavatra izay nataony a namahantsika izy eto indray a ny taony matoanteny zay ampiasainy eto de aorista zany hoe eto lay nambara tamin'ny hoe ndre mandeha monja ny namahany atsika ho afaka amin'ny fahotantsika eto moa zany somary nisy nanahirana ihany satria ny mahazatra na atao amin'ny apokalipsy na boky hafa de hoe nanadio atsika ho afaka amin'ny fahotantsika de le nanadio sy namaha litera ray no latsaka tao anatin'izy io na samy hafa azy kanefa hita ihany zany fa lay namaha zany ny azo raisina hoe tena niangany a ny tiany Jaona ho soratana fa tsy lay nanadio akory dia mampiseho zay hoe
le nama mantsy de mampisady mampiseho hoe mamela ny fahotatsika Jesosy Kristy tamin'ny hafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, fa le manahy ihany koa de manafaka atsika amin'ny fanagejan'ny ota, satria zay mihitsy lazainy hoe zay rehetra manota dia andevon'ny ota, de tsy vitany hoe mamela eloka atsika fotsiny Jesosy Kristy fa manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, zany hoe manafaka atsika amin'ny fanagejany io ota io, zay indika le hoe mama de manomboka eo isika kristiana de afaka maharesy ny fahotana noho nylay fanatitra zay nataony Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny rany Jesosy Kristy zany izy io, noho ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no ahafahany Jesosy Kristy mamela lelontsika, ahafahany manafaka atsika amin'ny fanagejan'ny fahotana zany. Faharoa, sady nanao atsika ho afaka ho fanjakana de mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Zay zany ny asany Jesosy Kristy manaraka ihany koa de zao hoe fanjakana mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Hitatsika miverina eo amin'ny toko 5:7-10 de zao ny ambarany ao amin'ny firam-baovao zay nataon'ireo zava-mananaina ny tany an-danitra hoe ianao no mendrika an'iray ny boky sy hamanotombo-kaseny satria voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra ny samy hafa fiteny ary ny olona sy ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra, nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra tsika ireo ary anjaka ambonin'ny tany izy, nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra tsika ireo ary anjaka ambonin'ny tany izy, de io zany manazava ny dikan'lay fanjakana zay resahany eto. Ny toko 2:2 koa de miteny an'izay ihany hoe sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo de tsy mba hananany fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ary hiara-manjaka amin'ny arivo taona, hiara-manjaka aminy dia mpisoron'Andriamanitra. Ny dika zay zany de zao hoe sady tafiditra ao anatin'ny fanjakana isika noho ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany de tafiditra ao anatin'ny fanjakantsika, zany hoe anisan'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa faharoa, miara-manjaka amin'ny ihany koa isika, miara-manjaka amin'ny Kristy satria efa hitatsika tetsy aloha fa i Kristy ny tompon'ny fahefana rehetra, lehibe ny mpanjaka rehetra izy, dia nomeny atsika ihany koa zay fanjakana zay dia nomeny atsika ihany koa ny mampisorona zany de lasa mpisoron'Andriamanitra tahaka azy ihany koa isika. Ny angahany io teny io de ho an'ny vahoakan'Andriamanitra zanak'Israely talohany nanomezana ny didy folo rehefa nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy Andriamanitra. De zao ny ambarany eo amin'ny Exodosy toko 8:5-5 hoe ankehitriny raha iain'ny feoko ianareo ka hitandrina ny fanekeko, io le fanekena zany, de ho fananako sarobidy indrindra mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa any tany rehetra, de ho fanjaka mpisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo, ireo teny reo no holazainao amin'ny zanak'Israely, ho fanjaka mpisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Zay zany no nambaran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, kanefa dia tsy vitan'ny zanak'Israely izay andraikitra nomen'Andriamanitra zay ny fanjakana mpisorona firenena masina, fa tsy nahatanteraka ny didin'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely. De ao am' Jesosy Kristy am'izay rehefa tonga ty amin'ny testamenta vaovao dia nambarany Petera ho atsika kristiana am'izay io teny io hoe fanjakana sy mpisorona io. Petera voalohany toko 2:5-7 hoe fa ianareo kosa de taranaka voafidy, fanjaka mpisorona firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. De anareo zay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, zay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Eto izy hitantsika tsara miresaka amin'ny jentilisa izy zay tsy firenena akory, zay tsy ho vahoakan'Andriamanitra akory fahiny, zay tsy namindrana fo fahiny fa ankehitriny ao am' Jesosy Kristy dia lasa fanjaka mpisorona firenena masina tahaka ny tenenan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny Exodosy toko 7:10-5
fahaenina zany dia hitatsika eto lay fanahafatsika an'ilay Jesosy Kristy satria izy de hitatsika hoe sady mpaminany ny mpisorona ny mpanjaka de hitatsika fa isika koa zany ao amin'i Jesosy Kristy de mpanjaka miara-manjaka aminy mpisorona zany hoe manelanelana amin'Andriamanitra tsy mila olona hafa mpanelanelana tsonytsika fa itsika de efa afaka manantona an'Andriamanitra malalaka amin'ny alalany Jesosy Kristy fa lay hoe ilazanareo ny atsara n'lay ny antso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga de asan'ny mpaminany ihany koa zany no manambaran'izany hitatsika fa manahaka an' Jesosy Kristy mihitsy zany isika ao anatin'izay dia amafisiny bokin'ny apokalipsy zay hoe noho ny rahan' Jesosy Kristy zany dia nanao atsika ho fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra rainy izy dia ny amaranany Jonazy moa de ho azy ene ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen ho azy ene ny fanjakana sy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen io zany le antsoina hoe doxologie na lay fiderana ny Jesosy Kristy everina fa hira tena fanaon'ny kristianina tamin'ny androny Jauna mihitsy ity andininy fahadimy sy fahaenina ity no lay fitiavany mandrakizay hoe ho an'izay ty atsika fitiavany mandrakizay dia noho n'lay fanafahany atsika tamin'ny ota ihany koa zany tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana de noho ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ary noho ny nanaovany atsika ho fanjakana sy mpisorona noho izay asan'i Jesosy Kristy rehetrarehetra zay dia tena mendrika azy ny fiderana ho azy ene ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen tena mendrika ny Jesosy Kristy ny fiderana rehetra satria zay mihitsy izy dia mendrika azy izany dia hiditra amin'ny fampiarana n'izay zavatra rehetra hitatsika teo zay zany itsika de zao ny ambaratsika hoe tany amin'ny andiny voalohany amin'ny toko voalohany mihitsy de zay le nanomboana n'ity bokin'ny apokalipsy hoe fanambarany Jesosy Kristy na apokalipsy an' Jesosy Kristy dia tany efa nanazavany pasteur Elikaja azy hoe voalohany le izy sady fanambarana nataon' Jesosy Kristy no fanambarana anazy ihany koa izy ny tena resahana betsaka ao de hitatsika fa rehefa nanao ny fiarabana apostolika ny apôstôly Jauna eto dia rehefa tonga am' Jesosy Kristy izy de namela belatra bebe kokoa an' Jesosy Kristy de mbola ho hitatsika zay moa amin'ny manaraka momba ny Jesosy Kristy zay resahany bokin'ny apokalipsy io zany tena ivony bokin'ny apokalipsy de lay Jesosy Kristy dia tsy izy rery nefa ny miasa fa eo koa ny ray eo koa ny fanahy masina dia ireo no nanome atsika n'le fahasoavana sy fiadanana reo ny loharan'ny-pahasoavana loharan'ny-piadanana Andriamanitra ray Jesosy Kristy ary ny fanahy masina io Jesosy Kristy io de sady mpaminany ozy izy tsika teo no mpisorona no mpanjaka zany io le olom-boaositra io le Messia io lay Kristy zay zavatra tenitelo zay de ray ihany na ny olom-boaositra na ny Messia na Kristy Messia teny Hebreo de ny Kristy teny Grika dia zay le maha izy azy anio Jesosy Kristy io zany sady mpaminany izy no mpisorona no mpanjaka kanefa dia maty nanaiko faty noho ny fahotatsika teo amin'ny hazo fijaliana kanefa de tsy nijanona ho faty teo izy fa nitsangana tany maty ihany koa ary dia tompony fahefana rehetra dika zany de amendrika azy ny fiderana sy ny saotra ny aja ary ny voninahitra misy olona ny tsipinina mieritreritra hoe teo de raina ny Andriamanitra reo voalohany aloha raha teo de raina izy de satria izy mendrika an'izany izy mihitsy no mendrika an'izany ny toko faefatra sy ny toko fadimy moa de ho hitatsika zany fa tena mendrika an'izany izy
fa tsy mitady filandera tsy sahaza azy akory fa zay mihitsy. Fa faharoa, isika koa rehefa mahita ny atsaran' Jesosy a de mipololotra hatrany ny fiderana anazy, pololotra hatrany ny fiderana anazy a, de miteraka fiderana zany a ny atsaran'io Jesosy Kristy io. Ka manantena fa ho hitanao zay, rehefa hitanao ny atsaran' Jesosy Kristy a dia ho hitanao fa mahazo anjara koa isika atao am'ty bokin'ny Apokalipsy ity, na nyresaka an' Jesosy kokoa ary izy dia mahazo anjara foana tsika, satria voalohany de verenantsika ilay fampidirana tariha ho an'izy io a dia fampaherezana ho an'ireo mpino zay tao anaty fahoriana io, fampaherezana ho an'ireo mpino zay niara-ny fanenjehana ny nanoratana ny bokin'ny Apokalipsy. Tsy natao ampitahorana ny olona akory ny bokin'ny Apokalipsy fa hampaherezana ny mpino anaty fahoriana. Dia mahazo anjara ao anatin'izay tsika rehefa mahalala an' Jesosy, rehefa mahalala an'Andriamanitra avy amin'ny bokin'ny Apokalipsy, na dia aty amin'ny fiarabana fotsiny ihany ary, satria voalohany de mahazo fahasoavana isika. Ny azontsika rehetra amin'Andriamanitra dia fahasoavana avokoa, na ny aina, ny famonjena, ny zay rehetra azontsika, ny valim-bavaka sy ny rehetrarehetra, fahasoavana avy amin'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany. De zay mihitsiny a no nanomboany Jaona ny ty bokiny ity. Faharoa, zay fahasoavan'izay a de mahatonga antsika ho lasa zanak'Andriamanitra, satria nahoana? Satria lasa manana vita fihavanana amitsika. Isika le fahavalo fahiny no tsika mpanota dia noho n'ilay fahasoavana, noho ny fahafatesan'i Jesosy Kristy eo atsika dia lasa zanak'Andriamanitra isika, vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ary raha zanany de tsy avelany mipetrapetra-potsiny avelany am'izao fotsiny, fa no amasininy alohantsika zany tamin'ny rahan'i Kristy, firenena masina. De resahana eto kristianina fa tsy ny malagasy akory a na ny jiosy a, firenena masina ho azy de namasinitsika noho ny amin'ny rahan'i Kristy, ary natsony koa tsika nambara ny asany. Zay lay mampisorona, ary le fanamasinana moa de lay le fanamasinana mampisorona azafady, le anambarany asany mampaminany. Fa itsika koa dia miara-manjaka amin'io Jesosy Kristy io any an-danitra, de ny dikan'izany a dia tsy eto ny fanjakatsika, vahiny sy mpivahiny fotsiny isika eto ambonin'ny tany. Ary na mafy ary ny zavatra lalovanao amin'ny fiainanao a, de fantaro fa mandalo ihany zany, mandalo zany, fa tsy eto ny fanjakatsika, fa tsika manana mpanjaka lehibe, tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia any ny fanjakatsika. Ary zay no amaranantsika nyty fandaharana an'ity de ny Filipianina 3:12 sy 2:20 zay ampaherezana antsika tsy fikitra amin'ny zavatra zao tontolo zao, ary tsy ho kivy raha ao anaty fahoriana, satria de zao nambarany hoe ny fanjakatsika de any an-danitra. Ary avy any koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, zay anova ny tenantsika voahetry ty hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny, araka ny fiasan'ny heriny izay aiza mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany fahefana. Dia zay no zavatra azo ambaranao, misaotranao naharitra hatramin'ny farany a, dia amin'ny heriny ray tsika hijery ny tohiny a, ny 9 ka hatramin'ny 10, zay hijerentsika indray ny lohahevitry ny bokin'ny Apokalipsy zany a, araka ny ambaran'ny Jaona. Dia mirary ny fitahin'ny Tompo ho antsika rehetra. Amen. Alasarina na ny Apokalipsy araka ny Baiboly.